tel, il est tiré faumbiazan. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tafapetraka eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny fangatana fialan'ny filoham-pirenena amin'ny fomba ofisialy na ny motion de déchéance nataon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Tsy afaka iroso amin'ny fandravana ity androm-panjakana ity araka izany ny filoham-pirenena. Manamafy hatrany ny fitakian'ny fametram-pelan'ny filoham-pirenena ery rajonaromampiana ny antoko malagasy miaramiainga. Mitaky ihany koa ny siny fifidianana ao anatin'ny fanajana ny lalam-pandrenana. Taorin'ny faneho-kevitry ny sendika tao amin'ny Hainao Manjery, mianjandroany tady eo amin'ny ministra tompony andraikitra sy ny sendika amin'izao fotoana izao. Andany ny milaza fa tsy tokony afangaro ny tolona sendikaly sy ny tolona politika. Ankilany milaza fa noho ny tsy fihetezana amin'ny fitantanana ny orinasa no mahatonga azy ireo anatevin-daharana ny fitakiana ny fanovana. Ho tonga eto Madagasikara ny iraka manokany SADC Joaquim Chissano, filohan'ny Repoblika Mozambika teo aloha. Ijery vahaolana amin'ny raharaha politika sy hanamora ny firosoana amin'ny fifidianana no tanjona. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, nilaza ny mety hisian'ny fifanarahana amin'ny Iran i Emmanuel Macron sy Donald Trump taorian'ny feonan'izy ireo nanomboka ny alatsinainy teo. Hita ihany tsy fitovian-kevitry ny rotota mikasika ny fifanarahana efa misy. Ary avy hatrany ary ny andindininy mahakasika ireo. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany mbotsika ny vaovao dia tafapetraka eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny fangatana fialan'ny filoham-pirenena nataon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana tsy afaka iroso amin'ny fandravana ity androm-panjakana ity araka izany ny filoham-pirenena Fezoro Ravaly. Noho ny tsimbolana tafatsangana ny haute cour de justice izay fahefana hitsara ny mpanatanteraka tafapetraka amin'ny fomba ofisialy ny tolakandro teo teny amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny fangatahana ny fialan'ny filoham-pirenena na ny motion de déchéance izay nataon'ireo solombavambahoaka telo amin'ny fitopolo manerana ny nosy misalitra ny anarana hoe solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Taorian'izay no niroso tamin'ny tatitra ho an'ny vahoaka teo amin'ny lapan'ny tanàna izy ireo. Nakana ny haute cour constitutionnelle ny député ho an'ny fiovana nametraka ny taratasy mangataka ny déchéance ny diary alalana omeny lalam-panorenana anay izany ao anatin'ny andininy fahafito amby enimpolo amby zato ao anatin'ny lalam-panorenana. Ny olona rehetra manana tombontsoa hitory mikasika ny filoham-pirenena dia afaka manao fitoriana any amin'ny haute cour constitutionnelle. Ianao izao isika rehetra afaka mitory daholo noho ny antony noho ny fifananganany fitsarana haute cour de justice. Efa taona izy ny teo mbola tsy natsangany ihany satria matahotra ny tsaraina amin'ireo izy menakavy. Mitodika any amin'ny HCC araka izany ireo solombavambahoaka sy ny vahoaka malagasy miandry izay faneho-kevitra izy ireo. Mitodika any aminareo zahay, aoka ianareo mba tena hijery sy hitsara araka ny lalam-panorenana satria ianareo rery no nomena fahefana hijery an'izany. Aoka re satria ianareo reo no dernier rempartnay ny vahoaka amin'ny lalana ara-dalàna izany. Ka raha sanatria ianareo no mbola hivilivily ka sanatria ho tratra ny mena amin'ny raviravin'ireo mpitondra ireo dia avy zahay amin'ny angaty
sy ny herina ary mbola hoavo mbola ho betsaka folo endo noho ny vahoaka teto androany satria na ny any amin'ny faritany hiakatra eto daholy anosy tanana anampy amin'izao koa izao no ambarantsika androany tsy mijanona ty hetsikatsika ity raha tsy miala iza i resoro i mampiasina tsy maintsy miverina amin'ny vahoaka ny fahefana ary tsy maintsy miala ny filoham-pirenena sy ireo tompona andraikitra nanao ny tsinety teto amin'ny firenena raha nitatitra izy ireo hatrany dia izahay soloko tena androany amin'ny fomba ofisialy andriamatoa prime ministre ianao dia anisany voaroroy amin'ny kolokolo niaraka tamin'ny madame Claudine ramatoa Claudine nigadrainareo niaraka tamin'ny ministre finance taloha fa ianao voalohany ihany koa satria ianao lehibe ny gouvernementa ny ministère ny décentralisation manana fera marobe niaraka tamin'ny madame Claudine noho izany tsy maintsy voadinay ireo ianareo fa tsy vita fotsifotsy d'autre-champ ho asesitiky ireo ministère reo fa manjaka loatra ny kolokolo eo sy nikitranao trano sy ny tsy fahamarinana ho atomboka amin'ny anankiray misy filohana androm-panjakana ny Sénat amin'izao fotoana zao mbola tsy filohan'ny Sénat izy fa mbola ministre ny décentralisation ministre ny aménagement territoire fa marobe ny affaire niaraka tamin'ny Claudine natao melohany izy lasa président Sénat zany hoe raitsy kombakomba tamin'ny kolokolo koa tao maro de maro ary fantatra izany dossier zany ho anaovanay ampamoaka miaraka mpiasa ao zany zavatra zany tsy nisy fioharam-pe vita nandritra ny zotra nataon'ireo solombavambahoaka nitarika ny olona teny amin'ny Biraony ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana nanakatona ny Biraony ihany koa ny faritany etsy Ambohidara toka ny hidy amperinasa tao ireo mpiasa itoram-pitsy ny hetsika sy ny tatitra ary ny filanjana sora-baventy ho ateveny ny sandika fikambanana sy ireo izay miray feo amin'ny ity hetsiky ny solombavambahoaka ho an'ny fiovana ity tsy tana intsony hitatra any amin'ny faritra izay efa misy hetsika ihany koa nitatitra ataon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fiovana izay ny votoatin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nitanterahan izy ireo taorina nitatitra natao tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Fezora falatra faritra Sofia, Diana, Mahajanga, Marivoay, Analamanga, Itasy, Atsimo Andrefana, Androy, Aloatra Mangoro, Atsinanana, ny eo amin'ny faritan'ny Fianaratsoa, Toliara sy ny maro hafa. Tsy tana intsony ny hetsika tarehin'ireo solombavambahoaka ho an'ny fiovana, idina ifotony, anatanteraka ny tatitra izy ireo raha ny fanazavana ary hitaka ny fametraam-pialan'ny filoham-pirenena. Ambara fa hetsiky irasan'ny Madagasikara ray manontolo zao hetsika tariny solombavambahoaka ho an'ny fanovana izay miainga avy eto Antananarivo ka anjaratsika any amin'ny faritra Sofia Atsoatsy tsy ho ela ka miantso atsika fa voaka ny faritra Sofia agnatin'ny district 7 miomagna atsika miombogna agnatin'ny hetsika atsika satria zay solombavambahoaka jiaby amin'ny faritra Sofia dia miaraka atao agnatin'ny solombavambahoaka miady amin'ny fanovana ka mitagno atsika mampiomagna atsika satria raha misy ny faritra nahita loza fesana tamin'ny tao fitondragna toy dia atsika any amin'ny faritra Sofia Antsakabary mpianatra université ny Majunga tsisy tragnom-pitrahana ny roasina amin'izy kely sénateur Lilson ny gadragna noho ny filazana ny mady lalagna jiaby ratsy nefa premier ministre avy egny amintsika faritra Sofia dia magnano ansoavo amin'ny faritra Sava Diana ny Sava moa fa tsy koragniny fa ny député ny Sava rehetrarehetra nazy vola 250 millions igny zay nivadika amin'ny vahoaka ny amin'ny faritra Diana dia zasy Mamoto Soleimaniany no mbola sisa ao nefa tsy miverin-dalana fa mitohy ny tolona ary manao zao filazana zao miomana nareo fa hoavy zahay misy roa ny député voafidy ao Mahajanga voalohany dia ny député Ninazy miteny eto sy ny député voavidy anankiray Nicolas Stéphane ary eto zay dia mitodika manokana ny Marivoay aza malahelo nareo voavidy ny député nareo
fa zay de député de Madagascar ary ho avy tsy ho ela koa zay ho an'ny Marovoay ny any Ambatoboeny koa ohatran'izay ka dia matokisa fa ataontsika mirehatra ary tsy maintsy miala io mampiesona io miala ratsonary mampianina amin'ny fomba haingana dia haingana zahay tsy mila resaka hafa tsony tsy mila fifanarana ampy ny fotoana nandrasanay fifanarana nandrasanay accord politique zany tsy mila an'izany tsony zahay fa ianao miala no tadiavinay manomboka izao vahoaka Antananarivo dia misaotra sy makasitraka ianareo vahoaka izay tonga nanatevina ny tolona hatramin'ny tomboany ny afatra dia hoe aizy nareo association tsy tenay hatramin'izao raha misy ny teritery zay mahazo anareo ana dia raha zao anay fa zahay dia vonina aka anareo any solombavambahoaka roa zay voafidy avy aty amin'ny faritra Rivomamo no miaraka amin'izao hetsika izao ka eto zany zay dia mampanantena anareo vahoaka rehetra amin'ny faritra Itasy ary indrindra Rivomamo fa tsy maintsy hiaraka zay amin'ny solombavambahoaka namanay anao ny tatitra ihany koa tahaka an'izay ataonay eto Antananarivo amin'izao fotoana izao zay rehetra mahatsapa ny tsy fahalavirariana izao fitondrana izao dia miantso antsika rehetra mba anoana fa isiantsika goavana ave koa izay iarahana amin'ny sabotsy dia miantso antsika rehetra mba ho tonga aty amin'ny kianjany 13 ny sabotsy izao nampitandrina ny vahoaka tsy ho voafitaka izy ireo manoloana ireo olona na solombavambahoaka voavidy vola manana eritreritra amin'ny madika ny tolona isaky ny faritany zany dia ireo député 770 anatin'ny faritany tsirairay no mitarika ny tolona ohatra ny fitambaranay 770 eto an-tampon-tanàna n'Antananarivo renivohitra Madagasikara teninay fa misy hezitra zay ataony amin'ny fianarana tokoa oka mba hifanaraka amin'ny zava-misy satria solombavambahoaka no mitarika an'ity zavatra ty no zava-misy ka ialatsiny tsy hoe mandrarako zay fa kosa mba hifanaraka satria le fahotana mahafaty natao tao amin'ny assemblée no mitarika an'izao zavatra rehetrarehetra izao amin'ny tologna iarahana ty zany sao de tsika voafitaka mary hoe député 770 no mitarika ny tolo izao sao de tsika voafitaka misy député mitarika agny ka jerevo tsara sao de agnatin'ny député nandray vola misy amin'ireo mponina any amin'ny faritra no efa nanatanteraka hetsika tamin'ny ity androany ity raha mpitsy no fantatra fa anatanteraka izany ny ao Antsirabe toerana maro toy ny any Bonglava aloatra Mangoro sy ny sisa kosa no anatanteraka izany ny zoma izao izay tarehin'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana iverenantsika ao anatin'ity fanadadiana ity kosa niny angany ireo solombavambahoaka teny Analakely mialohan'ny natongavana teny amin'ny HCCC lamma amin'ny ankapobeny izay di izay Michela Ranarzo nanomboka tamin'ny 10 ramaraina no mifampitoana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ireo olona marobe niampy ireo sandika maro samihafa sy ny fikambanana isan-karazany nanotrina ireo solombavambahoaka ny fanovana isan'ny nampiavaka ity androany ity ny lanja banderole ireo rehetra ireo ary nanatanteraka défilé iray ihany ny feno soratra saika hita teny amin'ireo banderole ny fitakina ny fialan'ny filohan'ny pirenena rajonary mampianina eo amin'ny fitondrana no nivesatra maro isan-karazany izay mitarazoka amin'ireo vahoaka inana rehetra makasika ny amin'ity anio ity ary ny amin'ny zay moa zany tonga eto manampy an'izao hitsybahoaka zao misolotena ny tanorany Toliarade zay Toliara faharoa efa leo an'izao fitondrana zao zay satria hita fa tena tsy mamely mihitsy le kolikoly ny fandobana repreneur mbola azy le ferina fa ty le famonona ny zana-bahoaka ty fa nitsakitsahana ny zo malagasy ty tsy azo le ferina io tsara amin'ny filopirenena angambany mamela fialana tokony tamin'ny 1 sy 9 niroitra ny ala ny lapan'ny tanàna izy ireo ny alohavan'ireo solombavambahoaka
nanatitra ny requête amin'izay fangatahana ny fialan'ny filohan'ny perinasa eo amin'ny toerany teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Loatra tsy dimidimitsika amin'ny ankapobeny tsy nisy ny korotana teny an-dalana voafiaraka ny tokony ho izy ireo olona marobe tsy nahitana soritra na mpitandro ny filaminana iray aza teny an-dalana nanakana nanandindona ireto olona marobe ireto. Totosaraka ny tokony ho izy ny fanaterana ny requête taorin'izay niverina teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ireo solombavambahoaka sy ireo syndicat ary ireo olon-tsotra. Tamin'izay no nanao ny tatitra amin'ny toy ny hetsika rahampitso amin'ny 10:06 maraina no manomboka izany etsy Analakely tahaka ny mahazatra iantsony ireo syndicat maro isan-karazany izay mbola tsy tonga androany hanamafy ny tolona fa eo ihany koa ireo olon-tsotra izay mitovy fijery amin'ireto solombavambahoaka ny fanovana ireto. Araka ny tapaka teny an-toerana androany ihany koa hanomboka rahampitso ny tatitra isam-paritra ireo solombavambahoaka isan'isany isaky ny faritra nahalany azy. Manamafy hatrany fitakin'ny metrapelan'ny filohampirenena Rajonary Mampana ny antoko malagasy miara-miainga amitaky ihany koa ny sin'ny fifidianana ao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalam-panorenana Gaetan Andriatsilavo. Tsy vao zao akory fa efatry ny ela no nitsangana ao antoko-panohitra ny antoko malagasy miara-miainga. Ankehitriny efa maro ireo tonga saina amin'ny tsy fitezan-dara sy ny tsy faiza mitantana ataon'ny mpitondra ka nahatonga ny firenena ho latsaka ao anaty fahantrana lalina tahaka izao. Araka izany, manamafy hatrany ny antoko malagasy miara-miainga fa tokony hisy ny fifidianana ao anatin'ny fanajana ny lalam-panorenana. Mitaky ny famaitram-pelan'ny filoha Rajonary Mampianina ihany koa izy ireo. Ny antoko malagasy miara-miainga izay talian'ny filoha Rajonary Avril dia hatry ela no efa nitsangana ho antoko-panohitra nahita ny tsy mahamety an'izao fitondrana izao. Androany ankehitriny mitombo ny isan'ny tonga saina mahatsapa izany zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ka amin'izao zany mbola takinay ao anatin'ny fanajana ny lalam-panorenana ny isian'ny fifidianana anatin'ny fotoana fohy indrindrandrindra ny fialan'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina amin'ny fomba mihaja amin'izao fotoana izao. Tokony handray fanapahan-kevitra ao anatin'ny fotoana fohy araka izany ny mpitondra fanjakana indrindra ny filoham-pirenena izay efa hita miariary ny tsy fahombiazany amin'ny fitantanana ny firenena sy ny famahana ireo olana menjady amin'ny firenena na sosialy na politika na ara-toekarena ka mahatonga ny vahoaka malagasy iaina ao anaty fahantrana lalina. Manoloana ny hetsika izay ataon'ny solombavambahoaka ho an'ny fiovana amin'ny fitantanana ny firenena ankehitriny manamafy izy ireo fa ny solombavambahoaka no mpitarika ny tolona fa tsy izay misandoka izany any amin'ny faritra any mitohy hatrany ny fitakina amin'ny fialan'ny filohan'ny Republika Henri Florian. Mitolona ho an'ny fanovana ny fitantanam-pirenena ireo solombavambahoaka izay tsy voavidy vola miisa 370 sy ny vahoaka malagasy ankehitriny. Manamafy ireo solombavambahoaka izay mitarika ny tolona ankehitriny fa izy ireo ihany no mitarika ny tolona na ny eto Antananarivo izany na ny any amin'ny faritra maro samihafa fa lavin'izy ireo ny hetsika izay ataon'ny olon-kafa izay mety hitarika korotana sy fanararaotana androba fananan'olona. Areto moa dia mbola mitondra fanentana ho antsika ny amin'ny faritra fa ity tolona ty dia tolona taritin'ny solombavambahoaka mba hanaraka ny lalàna zany zavatra atao mba tsy ho anticonstitutionnel ny zavatra atao dia zay no mahatonga ny solombavambahoaka manaraka ny lampanorenana amin'ny zavatra atao mba tsy hiborioka mivona miala ny lampanorenana ka noho zany dia oka tsika ny amin'ny faritra mafana fo iandry ny toromarika mba tsy hanimba ny tolona izay raisiny sia tsika mianakavy dia samy mianatra fiovana kanefa kosa tsy maintsy atao amin'ny ara-dalàna izany. Ny hetsika izay misy tsy tokony ho lasa ohatran'izao le hetsika fa le fandranana matetetika
amin'ny zavatra tokony atao no nahatonga le problème nisy olombavambahoaka nana problème satria tokony anao tatitra ny zava-misy tamin'ny ao amin'ny assemblée noho izany etsika efa mivadika zavatra hafa satria ny vahoaka kay rehefa ohatra ka nyrarara tokoa tsy hainy tatitra tonga dia ny fahokony nitadidiny vahoaka ka dia lasa nitaraina daholo ny vahoaka rehetra ka dia minosinao toky fa angamba tokony hoe amin'izay toerana rehetra tokony anaovana etsika tokony ampahafantarina sy olombavambahoaka hoe inona ny tena nahatonga ny lesika ho an'ny fianaratsoa zao dia tokony hiandry aloha hoe misy ny olombavambahoaka zay tonga hanao tatitrano dia manambara ny vahoaka zay tokony hitarihana ny lesika ho an'ireo olo-pirenena manampahendreny ny vahoaka malagasy tsy nisy ny fioaram-pefy nandritra ny diabe natao nankinam-bohidiady fanateran'le sy olombavambahoaka ny taratasy zay avy amin'ny vahoaka ihany izy ireo ary feom-bahoaka no enony dia ny zavatra misy amin'ny firenena tsy maintsy ampalalay ny vahoaka ka ny vahoaka dia efa miala efa mametraka ny tsy fampatokisany ny fitondram-panjakana misy eto amin'ny Madagasikara satria efa tsy voafehintsony ny raha-pirenena zany na mikasiky ny fiarovana zany na amin'ny lafiny fiahina amin'ny vahoaka sahirana mampalahelo le firenena nefa vita aloha zany iny ny fanaterana iny ndingana voalohany dia rehefa mahatsiaro tena ao anatin'izay dindiavana voalohany zay dia efa tokony mala fanapakevitra hoe miala satria tsy atosika ny midingana hafa mahiry indray izy fa iny efa manambara fa tsy mety le fitorana tsy mety le fitsogonoa dia tsoka dia miala reo mahatsiaro tena mbony code électoral fa ny raharam-pirenena kosa ne dia efa iarahantsika mahalala ny fahasarana ny olona eto Madagasikara amin'ny rehetrarehetra fa izao fa déclenché ny hetsika io heverina fa ny rehetrarehetra tokony ho touché hiara-mandinika ahoana ny amahana zay olana ara sosial économique mahazo ny vahoaka malagasy zao amiko aloha miantso ny atao hoe conscience ny président de république le mampirera-jonathan mino fa olona manam-paizy izy mianatra ay maka lesona amin'ny tantara toy izao ary mahay statistique izy mahay mathématique izy zava-misy dia ngambany tsy mila manao statistique ave fa dia efa hita ny matoromarika ny ranonosy mihitsy fa totantanarivo mila mafiatrany ny tolona hitakeny ny vahoaka ny ametrany ny filoha fialana mitatrany amin'ny faritra ny tolona ankehitriny andrasany ny akon'izany sy ny faritsapahan-tena ny mpitondra tsy fanonganam-panjakana ny ataon'ireo solombavambahoaka amin'ny fanovana ho ny fanehoan-kevitra ny manam-pahaizana iray amin'ny gestion de conflit ary ny HCC no afaka andamina ity toetra raha ara-politika ity raha izay fanehoan-kevitra izay hatrany kiona saina diso ny filazan'ny eo anivon'ny fitondram-panjakana fa fanonganam-panjakana sy fanakorontanana ny ataon'ireo solombavambahoaka ny fanovana izay no fanehoan-kevitry ny manam-pahaizana amin'ny crise na ny gestion de conflit nanaja ny voarakitry ny lalàna ireo solombavambahoaka raha ny fanazavany ny endriky ny fanonganam-panjakana dia misy endrika maro fa raha amin'izao fisehoan-javatra izao tsy mety hivoaka fanonganam-panjakana mihitsy satria mitondrany ireo solombavambahoaka an'ilay zava-niseho tamin'ny sabotsy dia tena hoe anao tatitra ao anatin'ny lalam-pandrenantsika mihitsy zany ary tena tsy nisy mamaritra mihitsy hoe ahoana ny fomba anaovana an'ilay tatitra fa zay endrika anaovana an'ilay tatitra dia azo atao daholo noho izany tsy misy endrika fanonganam-panjakana mihitsy raha ohatra ka teo raha tamin'ny sabotsy ny niongana ny fanjakana zay no mety hiteraka crise ve ny crise dia efa nisy teto foana hatramin'izay araka ny nambarako teo le crise io zany dia efa io le gouvernance tsy mandeha amin'ny zéro tsy manana fijery lavitra ny fitondrana tarihan'ny filoha era-jonary mampianina ho hiatrany ny fanehoan-keviny raha tsinjo ny filoha sy ny ekipany ny vokatry ny fifidianana solombavambahoaka sy be ny tanàna teto Antananarivo farany teo izay nanjakan'ny antoko timma sy mapara tsy nanao fahirano ny mpitantana teto Antananarivo izy ireo raha ny fanazavany tsy nisy ihany koa ny toy izao ny tsy fahaiza mitantan'ny mpitondra no nahatonga ny hetsika eny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany hatrany fa tsy fetezany le antsoina hoe gouvernance zany na le fitantanam-panjakana indrindra zavatra mitranga etsika ilany zany ny mpanohitra dia milaza ny eto amin'le fanoherana zany dia mahita fa tsy mety ny fitantanam-panjakana le gouvernance zany mazava ho azy satria tao anatin'ilay lalam-pifidianana moa zany nahatonga antsika eto dia io le gouvernance io zany manjary lasa
dia hitondra hevitra hitondrana le tsy fifakazaokevitra amin'izao fotoana krizy tsika tsy afaka tsisy tsony zany ny ambany noho izao raha ohatra hoe tena tsy fetezan-javatra tsisy tsony tsy mety noho izao fa ny krizy dia afaka mitondra antsika makany amin'ny tsara kokoa noho ny amin'izao satria zany amin'izao zany dia verina hoe tena na amin'ny resaka gouvernance na amin'ny resaka ara-toe-karena izay vokatr'ilay gouvernance tsy misy ihany raha tsy tiany mpitondra ny asarotra ny toedra raha-pirenena tokony handray andraikitra izy ireo raha ny fanazavany hatrany anatona ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ka ity farany no andray ny andraikiny nanao hetsika ihany koa ireo malagasy monina any Frantsa maneho ny fanohanana ny fitakina ataon'ny solombavambahoaka ho an'ny fiovana aty Madagasikara milanja sorobavety ao amin'ny braony masivo malagasy ao Frantsa izy ireo mitaky ny fialan'ny filohan'ny Republika Malagasy be loatra ny fitaka sy ny kolikoly ataon'ny mpitondra ankehitriny raha ny hita amin'ireo soratra entin'izy ireo izay. Naloizantsika ny vaovao dia ho tonga eto Madagasikara ny iraka manokana ny Sadek Joaquin Chissano filohan'ny Republika Mozambika teo aloha hijery vahaolana amin'ny raharaha politika sy amorana ny firosona amin'ny fifidianana moa ny tanjona amin'izany Lili Rabiata. Taoriny fivoriana an-tampony sommet de la double troïka nandraisan'ireo mpitondra fanjakana anjara sy ny lehibe na gouvernement amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny Sadek tany Luanda Mali voaresaka tamin'ny fivoriana io ny momba ny Madagasikara ao amin'ny teboka faha-40 voalaza fa nahatsikaritra ny faharatsiany toetra ara-politika sy ny fandriampahalemana eto Madagasikara ny fikambanana. Manameloka ny famonoana olona ny Sadek, miantso ny antoko politika sy ny malagasy rehetra ho tony ihany koa izy ireo ary mitaky ny fandraisana andraikitra ialana amin'ny faharatsiany toetra hatrany. Alefa maika eto Madagasikara ny iraka manoka ny Sadek, Joaquim Chissano, anelanelana amin'ny fifampiresahana sy tady vahaolana amin'ny raharaha politika eto Madagasikara, ahafahana manamora ny fanatanterahana ny fifidianana. Ny fahadimy ny volana Avril teo raha tsy ahivana, iray andro taoriny ny fandaniny antenimieram-pirenena lalam-pifidianana teny Tsimbazaza no tonga teto ihany koa ny iraka avy amin'ny Sadek. Tamin'ny fotoana io no efa nahita ny fitakiana ataon'ireo solombavambahoaka sy ny hetsika samihafa nataon'izy ireo ny tsipahana lalam-pifidianana io ny solitena ny Sadek saingy nilaza fa fanakorontanana fotsiny ihany zany. Ankehitriny, io lalam-pifidianana no lanin'ny solombavambahoaka tamin'ny fomba tsy mazava ihany no nitarika ny hetsy-bahoaka. Taorina ny fanehoan-kevitry ny sindikany Jirama tao amin'ny Aino Manjery mindrarony tady eo amin'ny ministra tompony andraikitra sy ny sindika amin'izao fotoana izao ny andaniny milaza fa tsy tokony afangaro ny tontolon'ny sindikaly sy ny tontolo politika ny ankilany milaza fa noho ny tsy fetezana amin'ny fitantanana ny orinasa no mahatonga azy ireo anatevi-daharana ny fitakina ny fiovana fanadiny Gaetan Andriatsilava. Taoriny fanehoan-kevitra ireo solitena ny sindikany Jirama tamin'ny Aino Manjery ny alatsinainy sy talatalasa teo naneho ny heviny ny ministra tompony andraikitra ary nilaza fa tsy tokony afangaro ny tolona sindikaly sy ny tolona politika. Nilaza ihany koa ny ministra fa maro amin'izy ireny no tsy piasa eo anivon'ny Jirama intsony. Fa le olona nanao fanambarana hoe teny kianjana tany amin'ny radio dia raha leo maly aloha dia piasa efa tsy piasa atao amin'ny Jirama intsony reny efa voaroka no ataontsika azy angamba hoe misandoka mihitsy hoe piasa ny Jirama satria tsy piasa ny Jirama intsony izy fefa voaroka dia manao fanambarana hoe zahay Jirama fa tsy misy piasa ny Jirama raha le maly. Ny sasany amin'ny androany zay dia araka voalazako teo hoe misy ny sindika vaventy dia misy ny sindika madinika. Zany akory tsy ilazana anaovana tsintsinina ny hoe sindika madinika fa samy manana ny heviny fa ny zavatra tianambara kosa ao anatin'ilay resaka dia hoe tolona politika ny anankiray ndraiky resaka sindikaly ary ny sindika dia saro-piaro amin'ny orinasa Jirama. Nanday izany ny filohan'ny sindika ary nilaza fa noho ny tsy fetezana eo amin'ny fitantanana ny orinasa Jirama no nahatonga azy ireo anatevin-daharana ny fitakiana ho an'ny fanovana amin'izao fotoana izao. Tamin'ny 3 sy 4 teo ny andro soa
ny filohan'ny syndicat ny mpiasa eto Madagasikara filoha nationalny niaraka tamin'Andriamatoa tale général ny teny hoe hanao fanambarana isika fa milamina tamin'ny jirama ary tsy ilain'ny mpiasa ny midina eny Analakely ka eto zany dia miteny ny mpiasa rehetra raha syndicat madinika ny SMJ maninona ny fitondrana ny miazakazaka miantso ny SMJ foana fa maninona tsy ny syndicat lehibe eritreretina no atsony ary nangataka izay amin'ny Andriamatoa ministra asevy manao fanambarana ireo syndicat lehibe ireo ho arahany mpiasa zahay syndicat ny mpiasa jirama zany nanomboka androany niaraka tamin'ny komity mpanomana an'izao fanohanana ny tolon'ny fanovana zao dia niova hoe mpiasan'ny jirama ho an'ny fanovana raha ny fanazavana iona eo Analakely avokoa ireo mpiasan'ny jirama raha pitso amin'ny 110 ora tsy ireo mivondrona eo anivon'ny syndicat ihany fa ireo rehetra matsapa ny tsy fetezan'ny fitantanana eo anivon'ny orinasa tapitra teo amin'ny tapany voalohany ny vaovao anaraka dokavarotra isika ao anatin'ny tapany faharoa nahitatsika ny mahakasika ny tsenabe ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy eo ihany koa ny vokatra amin'ny UEFA Champions League izay natao omaly rehefa avy eo ary inona no atao hoe Z2S na zone économique spéciale na faritra ara-toekarena manokana na FAM. Ny Z2S dia toerana iray voafaritra nosafidiana manokana mba hampiroboroboana ny fampiasam-bola ho fampandrosoana ny toe-karenan'i Madagasikara. Lalana manokana no mifehy azy mba ahafahana misintona ny mpampiasa vola ho avy hanangana orinasa. Inona avy ireo tombony azo tsapatanana azon'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy avy amin'ny Z2S? Ny tanjon'ny fametrahana ny Z2S dia ny fampitomboana ny fananganana orinasa sy ny famondronana asa. Ny 5.900 mpiasa amin'ny sokajina asa rehetra ankoatra ny mpiasa ambony dia tsy maintsy malagasy. Mahazo ny anjarany ihany koa ireo vondrona itsinjaram-pahefana. Ny commune, ny faritra satria azony 200 ny vola alohan'ny orinasa ao amin'ny Z2S makany amin'ny sampandra-raha-panjakana miandraikitra ny Z2S na AZ2S izy ireo ka ahafahany manangana fotodrafitrasa manakaiky ny vahoaka sy mitondra fampandrosoana maharitra toy ny lalana, sekoly, hopitaly ary ny rano fisotro madio. Love chocolate. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miawatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelo ireo karazan'olona ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy vaina amin'ny endriny 5.0 centilitatra. Coucou, maman est là. Maman! Fermez les yeux, j'ai une surprise. Waouh, trop fort la vitesse 4G. La Powerbox by Telma, c'est extra pour toute la famille. La Powerbox by Telma, c'est l'internet 4G immédiat pour les fans de vitesse, avec 20 gigaoctets sans engagement, à seulement 149 milliards. Rendez-vous en Telma Shop. La 4G by Telma, plus de 60 villes couvertes à Madagascar. Telma, numéro 1 de l'internet à Madagascar. Elle a déjà rallongé son prêt 2 fois.
Une nouvelle prolongation de prêt est hors de question. Vous m'avez humilié. Brûler en enfer pour les... Comment m'en débarrasser? Vous pouvez mettre fin à ce sort. Araky ny bande-annonce hitantsika teo iny dia ny horonan-tsary rahantsika anio alina dia ny jusqu'en enfer izay moa dia rahantsika androany eto amin'ny Kolo TV. Nanosantsika ny vaovao dia tsena be ny fiompiana sy ny vokatra azo avy amina ny fepa. Io indray no etsika iompanana amin'ny tontolon'ny fiompiana ho tanterahana ny fahatelo ny volana May ho avy zao hatramin'ny fahaenina ny volana May izay atao moa eny amin'ny centre bypass ny MPE na ny Malagasy professionnel d'élevage no mikarakara izay etsika izay Mikael Armala. Hiditra amin'ny andiany fahafolo ny etsika tsena be ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy izay karakarain'ny MPE amin'ity taona 2024 ity. Nampitondraina ny anarana hoe fepa ihany koa ity etsika ity. Eny amin'ny centre bypass no anatanterahana izany ary mahatratra 13% ireo trano eva anao ny varotra fampirantiana mandritra n'ity etsika ity. Ary ny tanjonay amin'izany dia ny fampiroboroboana ny lalam-piarina fiompiana eto amintsika ary ny fampahafantarana ny olona ihany koa sy ny zava-misy sy ny tontolo manodidina ao anatin'izany lalam-piarina fiompiana izany, fampionana ny tolotra sy ny tinady ary fandrisihana manokana ny atao hoe fanjifana ny vokatra ny fiompiana eto amintsika. Hitantsika ao vokatra izay ny atao hoe fampirantiana sy varotra vokatra fiompiana sy kojakojana fiompiana amin'ny vidiny mirary. Ankoatra izay dia isy ihany koa ny toerana fialamboly sy ny fisakafoanana anandramana ny hatsaran'ny sakafo azo avy amin'ny fiompiana manaraka ny fenitra eto Madagasikara. Isy ihany koa ny torohevitra samihafa momba izany fiompiana izany. Ny ampiavaka manokana ny fepa amin'ity andiany fahafolo ity dia noho izy ho atao amin'ny centre CB Alasora izay toerana malalaka natokana andraisana lanonana toy izany ary ahitana ireo karazam-biby velona samihafa izay ho hitanao sy alinanao tokoa mandritra ny efatrandro. Ho ampisongadina manokana ihany koa ny fepa amin'ny fampifandraisana ny tolotra sy ny tinady ao anatin'izany lalam-piarina fiompiana izany sy andrisihana manokana ny fanjifana ireo vokatra manaraka ny fenitra fahasalamana sy mifenitra ara-teknika misy eto amintsika toy ny trondro sy ny bitro sy ny ronono ary ny vokatra hafa samihafa ihany koa fa dia isy moa ny fifehezana manokana ny lafiny atao hoe sécurité na ny fandriampahalemana mandritra n'izany etsika fepa zany. Tsy hiova ny fidibidirana fa toy ny hatramin'izay nandritra ny 20 taona nisiny amin'ny 7 ora sy sasany maraina kosa no mivony vavahady ary tsy hidy ratsy hatramin'ny 5 ora sy sasany hariva. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia tsy mbola foana ny aretina tazomoka eto Madagasikara miakatra ny tahany marary raha toka miaina kosa ny matin'izay aretina izay eto Madagasikara. Michel Arnardzona. Raha ny antontanisa farany niakatra ny tahan'ireo marary ny tazomoka manerana ny Madagasikara ny taona 17 raha ampitaina tamin'ny taona 14 telo hetsy ny taona 14 raha toka tafiakatra 10 hetsy zany ny taona 17 ny aina kosa nefa ireo maty ny tazomoka 500 ny taona 14 raha toka 300 ny taona 17 raha ny fanazavana ireo tompon'andraikitra tsy mbola foana tanteraka hatramin'izao izay tazomoka izay eto Madagasikara saingy efa misy ny fivoarana. Fotoana izao zany tsika dia atao hoe manana vokatra tsara mihoatra ny taona teo aloha raha ny resaka ny tany aretina tazomoka. Raha amin'ny ankapobeny ny aretina tazomoka dia eo amin'ny 700 eo zany. Tapahafatesana raha amin'izao fotoana izao dia azo lazaina ihany koa fa efa midina na mbola manodidina ny 200 isa eo zany raha tamin'ny taona 17 Ny fahatra tsy mandrefa ny Madagasikara teto no en alerte mikasika izay tazomoka izay
ohatra amin'izany taolany aro nahitana fiakarana amin'io papany io ta io raha oharina ny taona lasa izay tsy nisy afa-tsy ny manodidina ny 10 isam-bolana 2,5 isan-jato na 2,5 no tratry ny tazomoka ao anatin'ny 2 volana amin'izao raha toka 10 isam-bolana izany teo aloha. Tokony nisy ny fivoaran'ny ady amin'ny tazomoka izay mahafaty vehivavim-pivoaka betsaka indrindra eto Madagasikara raha ny fanazavany avy eo anivon'ny USAID. Parce que les partenaires travaillent très étroitement avec le ministère de la Santé à travers. Efa misy ny fiarah-miasa eo amin'ireo ministera sy ireo fikambanana maro samihafa miady amin'izay tazomoka izay tokony ho tohizana ihany anefa izay ezaka izay mba hanafoana tanteraka ny aretina tazomoka eto Madagasikara. Pour nous inspirer davantage pour qu'on renforce nos efforts sur terrain. Hatreto mijanona amin'ny fizarana fanafody entina miady amin'izany no mandrafitra ny tetikasan'ireo tompony andraikitra nanomboka tamin'ity taona ity ka hifarina ny taona 2022 ary ireo vehivavy bevoka no tena azo izany. Lafin'ny kolotsaina kosa indray dia ny tontolon'ny dihy io indray no entina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity ny dihy quadri izay dihy niditra teto amintsika moa tamin'ny taonjato fa 7 Mikael Armarla. Ny mozika Europeana no nitondran'ireo vahiny ny quadri tamin'izany vanim-potoana izany. Tatiorinina vao ny mozika malagasy no navaozana ka nampiarana tamin'izany fandihy quadri izany. Samy nanao izay fandihy quadri izay ny firenena rehetra maneran-tany fa ny taona 70 no nidirana izay teto amintsika. Tamin'izany zany mazava ho azy fa tamin'ny mozika Europeana no nanaovantsika di quadri. Eran'izao tontolo izao manao quadri araky ny gadikira misy eo aminy. Netsika malagasy kosa dia quadri diizitsika teo dia gadikira firon'ny malagasy daholo. Gadikira teo zao dia iran'ny firon'ny Jules Ramerson izy anankiroa teo. Nandritra ny fandraisana ny vahiny niditra tao amin'ny rova tamin'ny vanim-potoana ny fahampanjaka no nanaovana ny dihy quadri raha ny fanazavana trany. Rehefa misy vahiny manakaja tonga ao anaty rova na malagasy na vahiny dia atao ny dihy quadri. Dihy quadri dia lasa dansa ofisialy natao tao anaty rova. Mbola misy ny dihy quadri amin'izao fotoana izao saingy ireo olona ambony saranga no manao izay dihy izay. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia vokatry ny manasa-dalana ny UEFA Champions League tsara ny toerana ho an'ny Liverpool taoriana ny fandresen'izy ireo ny Roma omaly tamin'ny 5-0 Henri Florian. Ny santatra ny lelao mandroso eo amin'ny dingany manasa-dalana eo amin'ny fiadininy tompon-dakany Europe na ny Ligue des Champions valambin'ny folo sy arivo ny andro ny omaly ny fiaonana teo amin'ny Liverpool ekipa anglisy sy ny AS Roma ekipa italiana. Nandray ny fiaonana voalohany ry zareo anglisy. Samy nampiseho ny fahaizany sy ny herijikany ny ekipa rotonta nandritra ny fiaonana nafana tanteraka ny lalao nandritra ny fiaonana teo amin'ny rotonta ny andro ny omaly. Raha ny voka dalao teo amin'ny Liverpool sy ny AS Roma niondroka teo anatrehan'ny Liverpool ny AS Roma tamin'ny isa mavesatra 10-2. Anio alina indray no eo ny ekipa ny Bayern sy ny Real de Madrid izay lalao andrasan'ny mpankafy bola kitra maneran-tany fantatra ao anatin'ny dingany manasa-dalana mandroso eo amin'ity Ligue des Champions ity. Marisaka iraisam-pirenena dia nilaza ny mety sy ny fifanarahana amin'ny Iran Emmanuel Macron sy Donald Trump taoriana ny fiaonan'izy ireo nanomboka tamin'ny alatsinainy lasa teo. Mikendry ny andehanana lavitra kokoa noho ny fifanarahana amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana nukleary. Efa misy ankehitriny ny fifanarahana vaovao miaraka amin'ny Iran natolotra Emmanuel Macron sy Donald Trump omaly. Misy ny tsy fitovin-kevitra eo amin'ny Donald Trump sy Emmanuel Macron raha ny voalazan'ity farany mikasika ny fifanarahana tany Viena nataony Jolay 2024 nanaovan'ny Iran sy ireo firenena matanjaka Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni ary Allemagne na Sony.
nanaiky ny ampiantona ny fampiasany fitaovam-piadiana nokleary hatramin'ny taona 2024 i Tehran amin'ny fifanarahana io raha tsy ahivana na inona fanapa-kevitry Donald Trump amin'ny fanajanonana fifanarahana 12 Mey izao teboka 4 no laharam-pameana ho an'ny filoha Frantsay tazomina ny tsy fahafahana manangona uranium raha toka miala amin'ny fifanarahana io États-Unis tadiavina ny fomba hafa sy ny fifampitoniana mba hahafahana manara-maso ny fampiasana fitaovam-piadiana nukleary. Atao ihany koa izay azona toky fa tsy misy ny fikasan'ny iraniana ampiasa fitaovam-piadiana nukleary ao anatin'ny lavitrezaka. Ankoatr'izay, atsahatra ny asa fanapohana ataon'ny Iran ary farany mitady fifanarahana azona vahaolana politika isy ny fitoniana. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity tafapetraka eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fangataham-pialan'ny filoham-pirenena amin'ny fomba ofisialy izay nataon'ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana. Manamafy hatrany fitakiana amin'ny fametram-pialan'ny filoha régional mampianany antoko malagasy miara-miainga mitaka ihany koa izy ireo nisy ny fifidianana ao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalam-panorenana. Ary faramody taorinan'ny faneho-kevitry ny syndicat-ny Jirama tamin'ny Aino Manjery mienjandrony tady eo amin'ny ministra tompon'andraikitra sy ny syndicat amin'izao fotoana izao ny andany milaza fa tsy tokony afangaro ny tontolon'ny syndicat sy ny tontolo politika. Ankilany kosa no milaza fa noho ny tsy fetezana amin'ny fitantanana ny orinasa moa ny mahatonga azy ireo anatevidarana ny fitakiana ny fanovana. Dia izay mamanana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Au pied avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté